code électoral qui stipule que c'est un devoir de chacun d'aller vérifier s'ils sont inscrits dans la liste électorale. Ça, je veux que tout le monde oublie cet article 15. Par contre, pour savoir aujourd'hui combien exactement les nombres des électeurs qui ne sont pas inscrits dans la liste électorale, je ne peux pas combien exactement, on va le savoir. Par contre, du côté de la CENI, on est en train de demander peut-être aux experts de l'OIF qui sont présents à Madagascar, experts en informatique, voir avec nos informaticiens, pouvoir faire une petite audit sur l'informatisation de la liste électorale. Et puis on va voir après combien vraiment, dans les Fouta, ceux qui sont omis de la liste. Mais légalement, est-ce que ces gens peuvent voter pour ce Comme je l'ai dit, d'après mes expériences, normalement on n'ouvre plus la liste, normalement. Mais il y a cet article 31 du Code électoral qui stipule que pour les électeurs qui sont omis de la liste, ça veut dire quoi alors omis maintenant? C'est à l'Assemblée générale de la CENI de voir et c'est la compétence du président de première instance du tribunal de sortir une décision pour que la CENI puisse faire rentrer ou ouvrir la liste pour inscrire les gens qui sont omis de la liste. Madame, nisy rehefa anontaniana tokony antevy tany amin'ny senita teo asengeta amin'ny africaine moa le izy mety mahakasika an'le hoe mbola tsy fahazahoana an'le vokatra manodidina amin'ny Antananarivo mety manahoana ny fandehan'izay fanangonam-bokatra zay zany. Le izy moa zany dia magaga aloha le fanontaniana fa ny fanangonam-bokatra ankehintsika zao jour J plus 2 raha tsy diso andro zany aorian'ny fividianana. Ny vokatra zany dia manomboka tonga ao amin'ny senita, io zany le vokatra lazaintsika hoe avy amin'ny alalan'le PV scanné efa tena be dia be zany tonga ao ary ny vokatra manodidina ny Antananarivo ny Analamanga ngeky efa namoaka ny Analamanga zay angamba tsy manaraka ny renay matsika satria za zany dia te hilaza amintsika rehetra androany hoe zay mamoaka vokatra amin'ny tenany fa tsy maka ny vokatra avy ao amin'ny senita dia tompona andraikitra izy amin'izay vokatra voakan'izay fa ny renay machine TVM zany dia ny vokatra avy ao amin'ny senita ihany no avoakany ary zay ny vokatra marina satria ny senita ihany no meny lalàna moka an'izay vokatra vonjimaika izay fa ny Antananarivo ville zany dia tsy miandry an'ilay PV scanné zay alina fa dia ny raisinay teny anivon'ny SRMV zany ny PV ny senita satria manana PV ny senita dia efa manao an'izay zany ny ao amin'ny senita alina tontolo dia ary azadiny koa fa izy io nge tsy hoe tonga ny PV dia avoaka le izy fa misy contrôle atao ao, misy validation atao ao, misy confrontation atao ao, misy zavatra mety tsy mitovy ao dia manao observation ny senita mba moramora kokoa ny asa ataon'ny cour électoral spécial rehefa avy eo ka mino zany fa amin'izao ora tenerantsika zao efa nisy satria efa misy 1000 mahery ny bureau de vote navoaka ny senita hatramin'ny telo maraina teo tamin'ny maraina teo ary dia mbola hiezaka zany ny afitantsika be dia be androany dia manasa antsika rehetra mijery fa ny grand écran ny tableau dia mamoaka vokatra foana ao amin'ny senita. Mety ohatra fotoana napetraka ny lalàna tsy maintsy amoahan'ny senita ohatra tsy am'fomba tsika zany amin'izao fotoana zao ny vokatra rehetra ho an'izay toerana akaiky ny SRMV sy izay azo tomobily dia efa eo am-pelantanan'ny président ny SRMV eo amin'ny district ery Madagascar. Ny enclavé zany sisa atao hoe angoniny senita amin'izao ary ny hélicoptérana koa zany dia ny ainga vao maraina teo ny ray zany basé any Mananjary dia ny ray basé any amin'ny zao ary manangona le vokatra reo olona reo zany efa maro amin'izareo no tonga eo amin'ny point de ralliement zany hoe ny commune mba zahoana hitondra ny vokatra zay zany sisakasantsika fa ny vokatra itsika zany manana eo amin'ny 180 bureau de vote eo no tena enclavé nefa misy sasany amin'ireo zany tafavokana tobila ihany amin'izao andro mbola maina zao.